Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. An'olotro anao ny vaovao. Tsy mbola hitam-baolana hatreto ny disadisa eo amin'ny mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna. Antony mbola mampikatso ny raharaham-pirenena rehetra amin'ny ankapobeny. Ohatra amin'izany ny fifidianana ben'ny tanàna izay fifidianana tokana vita tamin'ity taona ity. Raha toka ny fikarakarana ny fifidianana rehetra ao amin'ity taona ity ny fanambana napetraky ny lehibe ny governemanta. Niakatra ny vidim-piainana, iray volana izao niakatra 400 hatramin'ny 900 izany hoe 5 hatramin'ny 900 ny kilao ny enomby eny an-tsena noho ny alatromby any Atsimbo. Ankilany, noho ny délestage tsy misy intsony ny photocopie 50 ariary eto Andrenivohitra nanomboka ny herinandro farany teo. Mbola satra ny fanainganany toe-karena malagasy raha nambarany avy anivon'ny CREM na ny Cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Antony, mbola marefo ny fanjakana malagasy ankehitriny. Vokany, tsy mbola mahatoky ny fanjakana ny vahoaka, tsy mbola mahatoky ny fanjakana ihany koa ny mpamatsy vola vahiny. Vohitra amin'irefy 400 hektara manodidina ny rovan'Ambohimanga no may omaly maraina. Tsy mbola fantatra hatreto izay niavian'ny afo ny rovan'Ambohimanga izay nitokanana ho vakoka iraisam-pirenena hatramin'ny taona 2024, isan'ny toerana be mpitsidika indrindra amin'ny vakoka malagasy. Any ivelany, taoriny nanakatona ny Alemaina ny sisy tany tao aminy, anakana ny mpifindra-monina namoaka lalana vaovao i Hongrie sy Serbia fa manomboka androany ireo izay tratra miditra ntsokosoko amin'ny faritra misy azy, miditra ponja 3 taona. Voakasika ity lalana vaovao ity ny mpifindra-monina teratany Siriana, Irakiana ary Afghan. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafapo-anao an-trano ho an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. De produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforment votre univers avec modernité et savoir-faire. Baolay, toujours meilleur.
votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt bus et Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Fampianaran Jaoshua, Fampianaran Jaoshua, Jaoshua. Ilay Andriamanitra tena marina. Ilay naharan'ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Izay ampianarana sy Torin-dray aman-dreny Episcopo Samuelson Edouard arahinao mivantana ao amin'ny télé internet, ao amin'ny radio internet, www.rtv.jaoshua.com. Fampianaran Jaoshua, io ilay mahavonjy anao. Fampianaran Jaoshua, io ilay mahavitra anao. Jaoshua, Andriamanitra Episcopo Samuelson Edouard. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMate. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Nombre de choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambres à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMate remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMate à Nissa. Ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo miaraba tompo klasy tompo vavy manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isataratsika ny fampahalalam-baovao izao hariva izao ity vaovao voatonga an'keo ity nampidirina ponja omaly hariva ny lehiben'ny faritra itasy mamiaro solo Amede izay isan'ireo lehiben'ny faritra notendre ny fitondram-panjakana farany volana marsa 2024 lasa teo. Araka ny fanadihadiana nataon'ireo teo anivon'ny Bianco sy ny chaîne pénale dia fanodinkodinam-bolam-panjakana tao amin'ny faritra itasy mitentina hatrany amin'ny 1,700 tapitrisa ariary no iampangana ity lehiben'ny faritra vao niasa 5 volana ity. Ranjavanisy tany an-toerana omaly alatsinainy olona 12 no niatrika fampanoavana niaraka tamin'ity lehiben'ny faritra itasy ity sy ny mpiara-miasa amin'ny maromaro ary ny tompona orinasa vitsivitsy mpamatsy ny faritra. Tsy mbola fantatra ny fitoam-pitsarana azy ireo. Voalohany aloha izany no nisy lehiben'ny faritra amperinasa nampidirina amponja tahaka ity tranga tany itasy ity. Raha ny fitarainana maro izay voarainay mpanao gazety dia tranga maro no azona fitarainana momba ny fihetsika ireo lehiben'ny faritra. Raha tsy resaka fa tsy ny lehiben'ny faritra ahitana ireo karazana harem-pirenena samihafa izay tsy azo kitihina kanefa misy mitrandraka sy manondrana ankehitriny. Arahantsika ny fivoaran'ity vaovao ity ao anatin'ireo fampahalalam-baovao amin'ity herinandro ity fa eo amin'ny lafiny politika raha arahana teny ny lalam-pifidianana dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana kominaly no vita amin'ity taona 2024 ity. Tsy ho vita araka ny fenitra takiny didy amandalana kosa ny fifidianana loholona raha ny tetiandro misy amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana iarana amin'ny herinirina rabary. Efa karazan'ny nofo sisa io fikarakarana ny fifidianana rehetra ho amin'ity taona ity io izay fanamby napetraky ny lehiben'ny gouvernemanta.
tsy vita ary tsy ho tanteraka izany raha mahitsy amin'ny fanaran-dalàna ny fitondram-panjakana. Raha ny voalaza ny lalàna Fehizoro 2012-005 momba ny fifidianana ao amin'ny andininy fahaenina amby telopolo dia tsy maintsy ao anatin'ny maintany no anatanterahana ny fifidianana rehetra atao eto Madagasikara. Raha tsy misy ny amehana, izany hoe eo anelanelan'ny 30 aprily ka hatramin'ny 30 novambra. Ankehitriny anefa efa 2 volana sy tapany sisa dia tapitra izay feim-potoana izay. Ankehitriny ihany koa tsy mbola misy tomombana ny fepetra rehetra ahafahana manao ny fifidianana loholona araka izay ambaran'ny mpitondra fanjakana. Ny andininy fa 5-30 ao amin'ny lalàna io ihany koa no milaza fa mila 70 andro ny fiantsonan'ny mpifidy vaventy. Ny ben'ny tanàna izay isan'ireo mpifidy vaventy nefa ny voka-pifidianana ofisialy mbola ny 18 septambra ho avy izao vao hivoaka. Taorian'ireo fitoriana manodidina ny 2 arivo momba ny tsy fahatombanan'ny fifidianana. Azo antoka fa tsy maintsy hisy fifidianana averina, izany hoe miverina hatramin'ny voalohany ihany koa ny raharam-pifidianana rehetra ho an'ireo komuna ireo. Ny fiantsonan'ny mpifidy ny 10 andro anaovana ny fampelezan-kevitra, ny 10 andro amoahan'ny senita na ny seni ny voka-pifidianana vonjomaika ary ny 30 andro andinihan'ny tribunal administratif amoahana ny vokatra. Ary raha toka atao noho ny amehana indray ny fifidianana senatorialy ny seni mbola tsy tafajoro. Mbola tsy vonona ny lalàna raha ny antanatohatra tsy maintsy diavina amin'ny fandiniana ny lalàna, tsy maintsy mandalo filan-kevitry ny gouvernemanta izany volavolan-dalàna izany rehefa avy mandalo filan-kevitry ny ministra izay vao mandalo eny amin'ny antenimieram-pirenena. Avy eo mbola tsy maintsy mandalo asam-boamera indray ihany koa. Raha ny fanazavan'ny ministra ny atantara ihany koa dia tsy maintsy mbola andalo hodinian'ny commission paritaire izay volavolan-dalàna izay mialohan'ny andaniana azy. Ny lalàna lany eo ihany koa izay tsy maintsy ampandalovina eny amin'ny HCC ary avy eo dia mbola tsy maintsy miandry ny didy fampiarana avy amin'ny filoham-pirenena. 3 herinandro no tokony amoahan'ny filoham-pirenena izany didy izany. Ireo fepetra rehetra ireo izay efa fantatra fa tsy ho tratra intsony no ahafahana milaza fa tsy ho tratra amin'ity taona ity ny fifidianana senatorialy raha tiana atao ao anatin'ny fanarahan-dalàna izany. Mazava fa sarotra na dia ny anatanteraka ny fifidianana loholona fotsiny aza. Mazava ho azy fa any amin'ny fahatelo taonan'ny fepitao-piasany vao mety havita metraka ny ankamaroan'ny rafitra ny repoblika fahefatra ny fitondram-panjakana ankehitriny. Amin'ny taona ho avy io vao hisy ny fifidianana ny filoha sy mpanolontsaina eny amin'ny faritra sy ny faritany. Ny faritany izay tsy mbola fantatra ihany koa hoe ho firy na ho firy nisany. Fa 10 septambra andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia, tsy mbola maro toerana araka ny tokony ho izy ny fitondrana eto Madagasikara raha nambarany masoivony Suisse vaovao. Tsy mbola mandeha araka ny tokony ho izy ihany koa araka izany eo amin'ny resaka demokrasia. Etsekilan'izay mbola marary izay demokrasia eto Madagasikara izay raha nambarany solombavam-bahoaka Naivo Raholdina. Fa mbola eo amin'ny lafiny politika izay hatrany tsy mbola hitam-baolana hatreto ny disadisa eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Antony mbola mampitarazoka ny raharaha ankehitriny raha ny hevitry ny mpanara-baovao. Ny tafika no hany vaolana amin'ny zava-misy ankehitriny hoy ny Jeneraly Ramakavelo. Manampy izany ihany koa ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena izay milaza fa tsy misy afa-tsy ny fanarahana lalam-pandroenana no lalatokana ivoahana amin'ny krizy misy amin'izao fotoana izao. Fanadiadiana. Pacte de responsabilité, pacte de stabilité, pacte de non-agression, mémorandum de stabilité. Samy efa nivoaka avokoa ireo karazana fifanarahana ireo taorian'ny olana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena. Tsy mbola nisy tanteraka nefa ireo ary samy tsy hita ao amin'ny lalam-pandroenana ihany koa. Ny HCC no nanolotra ny hoe pacte de responsabilité ary nanazava ny amin'ny hoe tokony samy mamaky ny lalam-pandroenana ny rotota. Tsy ara-dalàna ny fidirana mémorandum ary tsy hitondra soa an'ny firenena ny firaisana tsy kombakomba ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna hoy ity mpanao politika ity. Manokana zany tsy dia tsara loatra raha ohatra zany tsika tena hoe miaina anatin'ny demokrasia indrindra tsika ao anatina régime semi parlementaire semi présidentiel na tiana na tsy tiana matoa ny findranam-pandrenana mamaritra hoe miainga avy amin'ny maronisa ao amin'ny antenimieram-pirenena ny mamoaka ny prime ministre dia veriko fa ny tena marina zany tsy tokony hoe terena ny maronisa foronina anoana fa tokony misy maronisa manana foto-kevitra dia ifampiresahana eo hitadiavana marimaritra iraisany ilamina ny tany sy ny fanjakana. Tsy voazao no nitsedra olana tahaka izao ny firenena ary saika ireo mpanao politika mahazatra hatrany no mpisehatra tamin'izany. Ny fomba namahana ny olana kosa no tsy mbola nisy ny tarazoka toy ny tamin'ity indray mitoraka ity. Ny tamin'ny 1.709 ohatra namoahana ny convention de 31 octobre 2 andro no nivoahan'ny fifanarahana rehefa nandray andraikitra ny tafika.
ho an'ny jerenara raha makavelo ny folo alin-da no hoan'ny vahaolana amin'ny olana misy ankehitriny ity faran'izay efa avy ministra ny fiarovam-pirenena tamin'ny 1.7 satria efa nandamana zao ny FFKM tsy nahitambokatra mbola io mipetraka eo ihany ny komity fampiavana-pirenena tsy mbola mivaha mitsangana tsy mitsangana ro hoe zay ampiavana zay tsy dia ozy aho tsy mahita vahaolana afa-tsy ny folo alin-da irery ihany fa na hanao convention ianao na hanao pacte ianao nanao tsy ambony lalam-panorenana zany tompoko dia apatsahiviko ndraiky amin'ny 3 oktobra 2020 raha mandray andraikitra ny tafika ka manao ohatra ny nataon'ny folo alin-da tamin'ny 2020 zay tsy nitsabaka ny andany atsana ny andany ero amin'ny politika ao anatin'ny 2 andro dia nivaha ny olana tamin'ny 2020 mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe mipetraka amin'izay mahatandroka aron'ny vozona azy zay ve andron'ny vahoaka ihany koa ny tafika malagasy samyjanona ho fitaovana iaro ny mpitondra fotsiny raha ny zava-misy ankehitriny mbola mizotra makany amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny famahana ny olana iainan'ny firenena. Dia ny ihany koa no antsika mivadika eo amin'ny pejy toe-karena sarotra ny fametrahana ny fampandrosoana maritra eto Madagasikara noho ny fitondrana tsy mbola matanjaka tsara raha ny fahitandro mpandalana ny toe-karena izany. Mbola manjaka ny kolikoly, tsy mbola misy ny fahamarinan-toerana sy ny fandriampahalemana. Vokany, tsy mbola matoky ny fanjakana ny vahoaka, tsy mbola matoky ny fanjakana ihany koa ny mpamatsy vola avy any ivelany arao ary ny fanadiadiany Liry Abiata. Mbola sarotra ny fanaingaina ny toe-karena malagasy raha nambaran'ny avy eo anivon'ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes à Madagascar. Antony mbola marefo ny fanjakana malagasy ankehitriny. Raha taona sy tapany aty aorian'ny joron'ny fitondranana ekeny zao tontolo zao, tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy ny fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana. Anisan'izany ihany koa moa izay tsy azotsika ho dijita ny tsy fandriampahalemana izay rahantsika mahita fa mitsitotongana andro aman'alina ka izany rehetra izany dia tsy hitondra mihitsy farisihana eo amin'ny mpandraharaha na ny eto an-toerana na ny avelany na ny avy any ivelany na ny madinika na ny salantsarany ary indrindra moa fa ny goavana izay tsy andeha mihitsy ametraka ny volany zany ho amin'ny fandrarana izay antenaina fa hitondra andreo famboronana asa ireo. Etsekilan'izay mbola olana goavana mipetraka eto amin'ny firenena ny fanjakan'ny kolikoly eo amin'ny ankabeazan'ny sehatra lehibe eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny Bianco Omaly. Isan'izany ny ananivon'ny ministera maro isan-karazany. Eo ihany koa ny eo amin'ny fanadina-panjakana sy ny fitsetsefana ny volam-panjakana eny amin'ny orinasa-panjakana toy ny JIRAMA sy ny sisa. Ireo ny sakana tsy mbola mampahomby ny fivoarana sy ny fanarenana ara-toe-karena eto amintsika hoy ny Bianco. Aiza tsy misy azy na filoham-pirenena izy na ministra izy na député izy na directeur général izy na directeur fa rehefa mpiasa-panjakana izy everiko fa isan'ny andraikitra no mpanjakana no firenena rehetra no miady kolikoly satria kolikoly mifototra ny mampahatra ny firenentsika. Raha ihany amin'ny fahantranosika dia tsy maintsy ny kolikoly aloha ny resahana fa tsisy firenena amboso kolikoly no azo bahana ho aminy. Manamafy izany ny tatitra nataon'ny Sefafi Omaly raha ny kisary amin'ny fandarana asan'ny fitondram-panjakana ho an'ny 5 taona manaraka. Toy izao ny tanjona napetraka izy ireo ho amin'ny tahan'ny fitombona na ny taux de croissance. 5.9% ho an'ny taona 2012, 7.9% ho an'ny taona 2012, 8.7% ho an'ny taona 2012, 10.4% ho an'ny taona 2012 ary 10.5% ho an'ny taona 2012. Hatreto anefa, roa taona latsaka aty aorian'ny sy ny mpitondra voafidim-bahoaka amin'izao Repoblika Faefatra izao, mbola 3 ka hatramin'ny 3.5% hatrany izany tahan'ny fitombona izany. Tsy ho tafavoaka amin'ny fahantrana nefa Madagasikara raha toka mbola mifanaraka amin'ny fitombon'ny mponina ny tahan'izay fitombona izay. Hatreto, 2.6% ny fitombon'ny mponina izay raha ny antontanisan'ny voaka farany tamin'ity taona 2012 ity. Ny famoahana ny mangarahara irery ihany no any vahaolana raha nambaran'ny avy eo amin'ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes mba ahafahan'ny Madagasikara miala amin'ny fahantrana. Tokony apetraka mazava ny lalakombana raha nambarany. Le resaka mangarahara zany tokony teny fanjakana hoe iaingitsika ho ary
tokony mazava ny zavatra ao ale. Rehefa mazavatra ny zavatra dia fantatry ny olona hoe misy vision zany ny olona hoe hoaiza na ny orinasa mahafantatra hoe ahoana mila mifekibo ve tsika mila mifekely sa inona ny tena marina fa tsy mandeha ohatrohatran'izao fotsiny tsy mety zany satria fantatsika fa na resaka energie fotsiny na resaka jirama raha nisy mifanarahana ohatra tamin'ny orinasa avy any velany dia fantatsika tsara ve hoe io ary le fanarahana dia ahoana ny fiatraika an'izay atao anaty famokarana herinaratra. Hatreto mbola olana ny tsy fanananasa izay mbola mahatratratra any amin'ny 5.20 isanjaton'ny malagasy tokony hiditra ao amin'izay sehatry ny asa izay araka ny tatitra nataon'ny BIT na ny Bureau International du Travail tamin'ny volana febroary 2022. Tsy mbola misy tokotaniny arak'izany ny fanatrarana ny tanjona amoronana asa hatramin'ny 10 hetsy ao amin'ny PND. Olana ihany koa ny tsy fananan'ny malagasy teknisianina ampy amin'ny tolotra asa misy eto. Mbola eo amin'izay lafy ny toekarena izay hatrany tsy hisy vahaolana intsony ny délestage manomboka eto raha tsy mivaha ny olana arabola iaina ny fanjakana ankehitriny. Miha-mahery vaika hatrany ny fahatapahany herinaratra eto andrenivohitra sy ny manodidina, maharitra ny fahatapatapahana miverimberina ary tsy mifidy toerana intsony izany tato anatin'ny iray volana izao. Délestage économique no mitranga amin'izao fotoana izao araka ny fanazavany mpiasan'ny JIRAMA fa tsy misy ifandraisany amin'ny fitokonana izay ataon'izy ireo. Tsy olana maika amin'izao fotoana izao ihany koa ny fanafarana groupe ampidinana ny herinaratra izay noraisy ny ministera ho an'ireto mpiasan'ny JIRAMA ireto fanadiadiana. Raha hitantarana fotsiny dia tahaka ny hoe ilay mitantara no mpandainga. Tsy telo na embolana dia ivany olana fa ora roa hatramin'ny adiny 9 mahery ho an'ny faritra sasany isan'andro ny faharetany. Ny faritra Tsimondrano maharitra hatramin'ny adiny 5 ny fahatapahana ao anatin'ny andro iray, mahatratra adiny 7 eny amin'ny faritra hafa toy ny eny Ampasapito, Ambomirary, Tsarahonenana, Andraisoro, hatriny Ankatso. Tsy mifidy fotoana ihany koa ny fahatapahana tahaka ny tranga tany aloha, izay olona sendra amin'ny mpanao gazety tsy misy izay tsy mitaraina noho ny olana délestage. Ny délestage isan'andro dia mangataka fitondram-panjakana mba ao ny olan'ilay JIRAMA mba handehanan'ilay jiro fa mijalona ny vahoaka sy mba daholo ny entana amidy rehetrarehetra ny akamarony. Maly izao nanomboka tamin'ny 20 ziska tamin'ny 4. Tsy latsaka ny izy loha eo amin'ny adiny iray eo satria tamin'ny voalohany izy raha ohatra ka hoe maty ny jiro amin'ny enina dia amin'ny 9 izy vao velona indray. Fanafarana groupe ho faina amin'ny tsy miankina ny vahaolana narosin'ny fanjakana hatramin'izay manoloana ny fisian'ny délestage. Tsy mahavoaloany ny ofa ny milina ampiasaina sy ny saran'ny solika entina ampihodinana azy anefa ny fanjakana antony tsy ahafahana mamatsy herinaratra ara-dalàna ny akamaroan'ny faritra eto andrenivohitra. Ny zava-misy dia tsika rehefa manofa n'ireny groupe amin'ny privé ireny dia tsy maintsy miantoka solika, miantoka mpiasa, miantoka ny intrant rehetra, ny menaka, ny kojakoja rehetra ary nefa ny mbola vidintsika lafo ihany ireny rehefa avy eo. Dia tsy voaloha ny volan'ireny mpanome solika ireny dia rehefa tsy voaloha ny volany dia tapahany na tara fotsiny ara ny fandoavana ny volany dia tsy tara koa ny anaovany livraison ny carburant any amin'ny JIRAMA. Rehefa tsisy carburant ao dia io ilay lazaintsika hoe délestage économique, ny milina tsy simba fa tsy misy fomba ahafahana manodina azy rehefa tsy misy solika. Raha ny zava-misy ankehitriny ny tsy miankina trano no mitantana ny ampaham-betsaka amin'ny famatsiana herinaratra ataon'ny orinasa JIRAMA. Mitombo hatrany ihany koa ny fahavoazana sy ny fahatapahan-jiro noho ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny volan'ireo fournisseur tsy miankina ireo. Niaona tamin'ny solombavam-bahoaka hatramin'ny omaly ny avy eo anivon'ny sindika mpiasan'ny JIRAMA mikasika ny olana sy ny fitakiana ataon'izy ireo. Ho an'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina kosa, itoy ny délestage ary tsy mbola rapitso ny vahaolana. Fa mitohy hatrany alatromby any atsimo, tsy ampy ny omby tonga eny an-tsena, vokatr'izany miakatra ny vidin'ny omby velona vokany. Efa-100 ariary hatramin'ny 900 ariary, izany hoe 10 ka hatramin'ny 10 isanjato ny fiakaran'ny kilony en'omby hita eny an-tsena efa ora volana izao. Etsakilan'izay maro amin'ireo tokantrano no miala amin'ny fihinanan-kena tsy ho amin'ny lafin'ny fahasalamana ihany fa indrindra noho izay fa efa mividy tsy maharaka izay fanadiadiana.
eto amin'ny tsena Analakely omby manodidina ny 520 hatramin'ny 500 isan'andro no amidy eto raha toa ka manodidina ny 250 hatramin'ny 550 isan'andro ny omby amidy eto amin'ny tsena anatiny. Raha ny fanadina natao omby maherin'ny 20 isan'andro no very any Atsimo, vokany tsy ampy ny omby tonga eny amin'ireo abatoara sy ny eny an-tsena. Antony iray mampiakatra ny vidin'ny omby amidy eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Antony fiakarana dia hoe fiakaran'ny vidin'ny omby velona, izany miavany apotony avy any mihitsy ny lafo ny omby velona. Ny antony izay tsy fantatra hoe inona mahatonga an'ilay omby velona miakatra dia mazava ho azy miakatra dia mbola akalana. Ty volana septambra ty ny tena hita hoe mafy izy. Izany efa talohan'izay nisy fiakarana ihany fa ny zahana tsy nakarina izany satria efa mividin'ny olona hita fa maivana dia maivana. Dia nitazomina kanefa tsy voatazana intsony ilay izy fa misonta vidina. Arak'izany efa zato resaky ny kilao ny fiakaran'ny vidiny an'omby nanomboka ny voalohan'ny volana septambra teo. Raha toa ka 890 ariary izany teo aloha, 270 ariary izany amin'izao manoloana izany. Raha ny fanadinana nataonay maro amin'ireo tokantrano no miala amin'ny fihinanana hena. Ho andreo nanontanianay efa zary lasa sakafo sarotakarina amin'izy ireo ny hena. Raha toa ka eo ihany koa misafidy laoka hafa mora vidy kokoa. Izay moa en général tsy dia mihinana hena firy fa atao hoe fangaron-daoka fotsiny. Amba ny fanatsahana vidim-piainana ihany ny vidin'ilay izy fa tsy hoe eny ohatra vidim-piainana rehetrarehetra miakatra ihany. Fa ny anay izany safidinay manokana mihitsy ilay izy hoe tsy dia manjifa hena firy izay. Na tiana na tsy tiana misy fiatraikany any amin'ny aty vilany tsy isa-tokantrano ny fiakaran'ny vidin'ny hen'omby izay azo ambara fa hena mora indrindra eny anivon'ny tsena ankehitriny. Zara misy mividy hena amin'ny kilao anefa ao anatin'ny ray andro raha ny fanazavany ireo mpivarokena. Misy mividy amin'ny kilao fa manomboka miakatra 5 000 eninjato ary mbola misy mividy eninjato. Fa ny eninjato aloha tsy mahazo tsony satria efa tena sahira izay na ny andanja ilay zany hoe atao firy grama ilay zany eninjato dia mba 5 000 miakatra izany. Raha ao anatin'ny ray andro atao hoe olona anankidimy na enina no mividy ray kilao. Farany misy. Tsy mahazo hena intsony ny 500 ariary manomboka amin'ny 10 ariary vao mihinan-kena ny tokantrano iray. Miaraka amin'ny hena omby miakatra ihany koa ny vidin'ireo hena miankina amin'izany. Raha toa ka nijifaina 7 ariary ny kilao ny saosisy teo aloha, tafiakatra 500 sy 7 ariary izany amin'izao. Ny totokena 8 ariary raha toa ka 900 sy 7 ariary izany teo aloha. Raha toa ka 8 ariary ny kilao ny nofon-kena teo aloha, 700 sy 8 ariary izany amin'izao. Mbola eo amin'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay hatrany dia tsy misy intsony ny photocopie 10 ariary nanomboka ny herinandro lasa teo ary arizato avokoa no manao photocopie eny eto andrenivohitra. Ankoatra ny olana delestage isany izany fiakaran'ny vidin'ireo entana rehetra toy ny ranomainty sy ny taratasy. Etsekilan'izay dia hiakatra ato ihany koa ny sara ny serasera sy ny sara ny minitra eny anivon'ireo cyber fanadiadiana. Tsy afa-miala amin'ny fidangan'ny vidim-piainana ny mivarotra tolotra rà momba ny multiservice na ireo mikirakira taratasy sy internet amin'ny andavanandro. Isan'ireo sehatra voakasiky ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny herinandro lasa teo niakatra avokoa ny sarany zavatra rehetra atao amin'izy ireny. Isan'ny voakasika manokana amin'izany ny photocopie. Ny olana amin'ny fanaovana photocopie ety aminay izao dia ny vidin'ny taratasy lasa niakatra be. Dia ny jiro koa moa efa raha malala tapatapaka io dia lasa manimba amin'ilay pièce ao anatin'ilay masina. Inona lasa niakatra be daholo ny fitaovana rehetra. Dia izy izany arakin'ilay fiakaran'ilay zavatra dia lasa hita hoe voatery izay mampiakatra an'ilay prix. Dia lasa arak'izay moa vao miakatra ny prix dia lasa ohatran'ny hoe mihena ny client. Raha toa ka 10 ariary ny photocopie noir et blanc nahazatra ny olona teo aloha, ary 100 ariary izany amin'izao. Raha toa kosa ka 300 ariary ny photocopie couleur, 700 ariary izany amin'izao. Raha ny fanadinana natao nanomboka ny volana aogositra lasa teo, tamin'ny fotoana ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra, nanomboka niakatra ny vidin'ny taratasy. Nanomboka tamin'ny akaikaiky fidiran'ny mpianatra, akaikaiky fiantsenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Izy aloha tena tsy fantatro hoe inona loatra ny tena antony fa nieritreretinay hoe niakatra niaraka tamin'ilay fourniture scolaire ilay izy. Dia izay fahalalana anazy. Fahafantarako anazy zany dia le inflation zany le midina le ariary dia le vitanana anazy zany lafolafo nefa
lasa niakatra le izy. Fiakarana hatramin'ny 9,000 no misy amin'ireo vidina rano-papie iray. Eo ihany koa ny vidin'ny encre izay nahitana fiakarana herinandro lasa izay raha toa ka 10,000 hatramin'ny 2,000 ny vidin'izy ireny teo aloha. 10,000 sy 2,000 ny vidiny mora indrindra azona izany amin'izao fotoana izao raha ny fanadina nataonay. Etsy ankilany manoloana ny délestage izay olana goavana sedrain'ireny multiservice ireny. Hiakatra tsy ho ela ihany koa ny saran'ny minitra amin'ireny cybercafé ireny. Satria ny olona zao misy eo mpijerevana an'izay eo mpanaovana connexion izy mitapakatapaka ny jiro dia tsisy azo atao satria ilay izy tsy defoanay sady tsy defoan'ilay olona dia sarotra be naka vola aminazy ohatra zao laninareo teny eo ilay jiro ary ilay référence ilay izy tsy hita hoe ohatriny samy miala amin'izao fotsiny. Hatreto aloha mazava fa tsy misy antraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny sehatra rehetra. Raha etsy ariary amin'ny 2 etsy ariary kosa ny vola miditra amin'ireny multiservice ireny isan'andro raha toa ka misy ny impression, photocopie sy ireo asa karazany sy ny cyber. Miala amin'izany ny vidin-jiro sy ny hofa-trano ary ny karama mampiasa. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray dia vohitra mirefy 4 hektara manodidina ny rovan'Ambomanga no may omaly maraina. Tsy mbola fantatra hatreto izay niaviany afo. Taorian'ireny famaizana rova ny fanesesy tato ato ireny dia manamafy ny fiambenana ny tompon'andraikitra eny an-toerana. Ny rovan'Ambomanga izay notokanana ho vakoka iraisam-pirenena hatramin'ny taona 2024. Isan'ireo toerana be mpitsidika indrindra amin'ireo vakoka malagasy ary tsy dia ahitana soratra ilay hoe vanim-potoana be mpizahatany na tsy. Izany hoe misy mpitsidika hatrany mandavataona mahatratra 7 alina eo isan-taona ny mpitsidika izany rova izany fanadiadiana. Naharitra ora enina eo ny firetan'ny afo omaly teny amin'ny vohitra iray manodidina n'Ambomanga rova. Raha tamin'ny 7 ora maraina no efa nanomboka ny fifampiantsona. Raikitra ny famonoana afo ny farimboana ny fokon'olona ary maty izany tamin'ny 12 atoandro teo eo. Niverina ny rehetra ny afo nanodidina ny tamin'ny 2 ora tolakandro ary ny famonjena indray. Hatreto tsy mbola fantatra izay niaviany afo araka ny tombatomba tompon'andraikitra eny an-toerana kosa. Afo nataony mpiandry omby nanaovana tony-manga hazo no niandohany izany. Na izany aza mbola mandeha ny fanadiadiana. Tamin'ny taona mantsy may koa izy. Itiny zany hoe hita hoe ary le tetsy zany zavatra anisan'ny mampalahelo. Satria hita le nandoro dia nampiakarina tribunal le izy dia afaka no fisalasalana indray le olona avy teo. Zany zavatra ohatran'izay le izy. Tato anatin'ny 2 taona farany niakatra avy 3 latsaka kely ny abetsahan'ny mpitsidika tonga eny Ambomanga rova. Raha 5,4 alina hatramin'ny 3 alina izany alohan'ny taona 13,4. Mpitsidika manodidina ny 7 alina kosa ny tonga eny an-toerana ankehitriny. Ho an'ireo mpitantana sy mpandrindra ity vakoka ity, tsy hita soratra amin'izy ireo ny vanim-potoana mahambany ny isan'ny mpizahatany sy ny mampitangana izany na ilay antsoina hoe basse na haute saison. Ho an'ny rova manokana dia 420 ora amin'ny 420 ora dia misy miambina izy. Dia eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo olona ataontsika hoe manam-pahefana ety an-toerana. Ao anatin'izany ny commune, ny gendarmerie, eo ihany koa ilay rafitra anankiray natsangana mihitsy amin'ireo ilay vahoaka. Petraka ifotony zany namoronana le ataontsika hoe komitim-bohatra na le hoe comité villageois izay isaky ny faritra manodidina ilay vohatra mihitsy zany. Ny 20 ny vola miditra amin'ny rovan'Ambomanga isan-taona no omenan'ny commune handraisana ity vakoka iraisam-pirenena ity anjara amin'ny fampandrosoana ny commune ambanivohitra Ambomanga rova. Isan'ny mampiavaka ity rova ity ary nanasokajina azy ho isan'ireo vakoka iraisam-pirenena ny mbola fananany ny endrika hatramin'ny niforonany, tsy mbola nahitana fiovana betsaka na ny authenticité. Saika anonona atao amin'ity rova ity avokoa ireo mpanjakana laza teto Imerina, toa Andria tsy mitovy amin'Andriana, Andrianampoinimerina, Ranavalona voalohany sy Rasoerina. Taorian'ny fahamaizan'ny rovan'ny Manjakamiadana 20 taona lasa izay sy ny fahamaizan'ny rovan'Ambohidratrimo vao 20 andro lasa izay nampiorokoditra ny Nandre ity firehetana manodidina ny rovan'Ambomanga ity. Fanomboka tsy ho ela eto an-drenivohitra ny fanamboaran-dalana sy ny fanitarana lalana anenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Miforona Tserosady ankehitriny ny fiombona ny mpivarotra amin'ny toerana samihafa, anohitra ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana dia tsy mbola manomboka aza ny asa. Tahaka izany no miseho ny Andravoahangy sy Ambodivona ary eny amin'ny Pochara, manizingizina kosa ny amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy maintsy hisy ny fanakisana ireo mpivarotra ireo na misy aza ny tsy manaiky, saingy ireo mpivarotra ara-dalàna ihany no omena fanonerana, tsy hisy kosa ny fandrodanana trano fonenana fanadiadiana.
Ankorondrano hatreny Besarety, ity no asa voalohany ho tanterahana, hitarina isy lalandroa mifanena tahaka ny any Ankorondrano miazo an'Ararby ity lalana ity. Toraka izany ihany koa ny mianga etsy Analakely hatreny amin'ny Malakamy-Mantanimena. Androany no vorian'ny commune ny solotenan'ireo mpivarotra Anjato ny manana toeram-pivarotana voakasika izany. Milaza ny Tsianakiala eo amin'ny toeram-pivarotana ireo mpivarotra ao amin'ny tsenam-Pochara. Niaraka ny tapaka mpivarotra dia ny hoe zao tokony tsy hikitika izay fiveloman'ny majinika satria malalaka ny toerana anaovana izany noho izany ampitondra ny fitenenany nareo na isinina izay tsy ala satria entony mba ahazoana velona. Manoloana izany tsy hiova hevitra ny fanjakana ary tsy maintsy atao ireo lalan'ireo na faly na tsy faly ny mpivarotra. Tsy hisy kosa ny fandrodanana trano mivantana hoy ny avy eo anivon'ny commune, saingy ny tambosy izay trano fivarotana manamorona ireo lalan'ireo no voakasika izany. Isy ny onitra ho an'ireo mpivarotra ara-dalàna. Miankina amin'ny évaluation izay tsy aty amin'ny commune manao azy fa ny ministera zany dia ho hita eo zany ny fanoherana na tsy fanoherany amin'izy fa izay tsy ny tompony raraka ny tompony izy zany izay tompony tany ihany sy izay nahazo autorisation avy aty amin'ny commune izay ny tena tsy maintsy mahazo fanorena amin'izy araka ny lalàna moa zany. Fitadiavana maromaro sy iraisana amin'ny mpivarotra sy ny commune nandrasa mpivarotra androany. Mienjana aloha ny tady eo amin'ny Rotota. Tetikasa amin'ny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana ity atao ity ary tsisy adihevitra ny fanatanterahana izany ho fanatsarana ny endrika Antananarivo sy hanamaivana fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Maresaka eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany ho fanohizana ny ezaka efa fanao isan-taona amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao dia niverina tany talata ny volondrindray ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga noho ny fangatandreo tantsahany an-toerana. Tsy ny fitaovam-pianarana ihany no amidy amin'ny vidiny mirary, eo ihany koa ny masomboly sy ny fitaovana ilaina amin'ny andavanandrom-piainana fanadihadiany Gaëtan Andrianitsilavo. Efa akaiky ny fidiran'ny mpianatra, mipenipenina ireo ray aman-dreny amin'ny fitadiavam-bola hividianana ny fitaovan'ny mpianatra. Ny falafosan'ny kahie ny tena mampitaraina azy ireo ary tsy ho an'ny zaza iray na roa ihany aty amin'ny tontolo ambanivohitra fa misy hatrany amin'ny 5 na 4 ampidirana tsekoly avokoa. 5 zanako ny ray mianatra, ny ray T5 dia ny ray 6e dia ny ray afaka BPC seconda dia ny ray première. Raha ny zavatsy iainana moa tsy hoe hijery an'ilay zavatsy ohatr'izay fa ray aman-dreny dia tsy maintsy mampianatra amin'ny ankizy. Enjakenjana ihany aloha tena mbola tsy vonona fa vidiana tsikelikely arakaraka ny fahefana ny vidy. Fianarana aloha lafo fa izany hoe etan'zareo reto mirariraritra betsaka le zavatra tsy dia misy eo amin'ilay izy dia tsy maintsy mbola andeha hitady any an-tsena. Araka izany, fanampiana goavana ho azy ireo amin'ny fividianana fitaovam-pianaran'ny ankizy, ny fisiany hetsika ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga tahaka izao. Amidy amin'ny vidiny mirary ny kahie sy ny stylo ary ireo fitaovana rehetra ilain'ny ankizy any an-tsekoly. Anjatony maro ireo fianakaviana azo tombony amin'izany. Tsy ny fitaovan'ny mpianatra ihany anefa, eo ihany koa ny masomboly voafantina natokana ho an'ireo tantsaha. Ity ray mpianakaviana ity ohatra, efa nividy teto izy tamin'ny talatalasa teo dia izao miverina izao indray. Tamin'ny herinanaka teto dia nanavako azy alabiany mikarakara ny famboleko azy fa tena mety tsara be dia anontaniana olona hoe ahoana hoe zao fomba fampiasa amin'ny zezy dia zezy pahatra ihany ho natao malemy dia tonga dia efa ohatran'ny fa maniry izy zao nefa vao herinandro mahafinaritra be ilay izy dia zay mbola nangalako indray mandeha aloany isaretako an'ilay namako satria inona moa mahalehiben'ny fampitany aminao raha tsy mahay misarika vahoaka e. Tsy ny eto talata volon'ondry ihany anefa ny nanaovan'ny vehivavy malagasy miara-miainga hetsika fanampiana ny ray aman-dreny tahaka izao. Mitety ny tsena izy ireo araka ny fanazavany ny mpikambana iray. Noho ny fangatahany be sy ny maro dia tonga eto talata volon'ondry indray izahay vehivavy malagasy miara-miainga. Marihana moa fa mbola mitoehatrany ny hetsika fitetezana an-tsena dia ny alakamisy ho avy izao zany izay dia eny Ambomanga Rova indray dia ny Zoma, Kadinandriana, Sabotsy, Mahitsy. Izahay vehivavy malagasy miara-miainga dia tsy mitsahatra manampy hatrany ireo tantsaha amin'ny fivarotana masomboly amin'ny vidiny tena mirary sy ny fitaovam-pianarana izay amin'ny vidiny tena mirary ihany koa namavanana fahasahiranan'ireo ray aman-dreny. Mbola maro araka izany ny toerana holalovan'ny fikambanana hanomezana fanampiana ireo ray aman-dreny ny mpianatra sy ny tantsaha. Ankoatra ireo andro sy toerana efa voalaza eny Ivatotsena no hanohizana ny hetsika rapitso. Izay navotratrarina avokoa ireo tanàna maniry andalovan'ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ity fiahinan'ny mpiarabelona ity raha ny fanazavana azo hatrany. Raha tsy hivina
etsika efa fanao ny vehivavy malagasy miaramiainga ny fivarotana fitaovam-pianarana mirary tahaka izao rehefa manakaiky ny fidiran'ny mpianatra. Fa fisarena faefatra isika androany amin'ny lalao Kids School izay karakarainy Cool TV FM entina nampiana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ireo ray aman-dreny amin'ny fividianana ny fitaovan'ny mpianatra raha ohary ny fanampanazavana. Raha olontiana Lucia Jacinthe zany Hyacinthe mipetraka ao amin'ny Lopé 42 Ambohijanaka zany. Averiko ihany raha olontiana Lucia Hyacinthe Lopé 42 eny Ambohijanaka eny ny tsara vitana antsika voalohany. Hojerevantsika indray tsara vitana fandroany dia ny tsara vitana antsika manaraka indray dia Andriamanganoro Mina monina ao amin'ny lot 3e 15 Ouest Ambohijanahary. Averiko indray mandeha Andriamanganoro Mina monina ao amin'ny lot 3e 15 Ouest Ambohijanahary. Ny talata 12 septambra ho avy izao moa no ataony fisariana manaraka tsy aivina fa bandachat iray etseriary isan'olona no loka azon'izay voasarika ao anatin'ny lalao 2 herinandro 6 dia mifarana ny lalao. Ny iray volana oktobra amin'ny 10 maraina izao kosa no andraisana ny loka ety amin'ny Foibe Nikolo ex Somagel. Maresaka avy any ivelany kosa indray taoriny nanakatona ny Alemaina ny sistany tao amin'ny anakanana ireo mpifindra-monina namoaka lalana vaovao i Hongrie sy Serbia fa manomboka androany ireo izay tratra miditra antsokosoko ao amin'ny faritra misy azy miditra amponja 3 taona an-tranomaizina voakasika ity lalana vaovao ity ireo mpifindra-monina teratany Siriana, Irakiana ary Afghan ankilany nandamoka indray ny fionana tany Bruxelles ao Mali tsy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ireo firenena Eropeana misy antony tsy itovik-hevitra treto ny anomezana kota na fanampiana ho an'ireo mpifindra-monina vahiny mialoka any amin'ny firenena Eropeana ireo. Indro kosa hofitina aminao ny mahatombo avao ny songadina tamin'ity androany ity tsy mbola hitambaolana treto ny disadisa eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna antony mbola mampikatso ny raharaham-pirenena rehetra amin'ny ankapobeny ohatra amin'izany ny fifidianana kominaly izay fifidianana tokana vita amin'ity taona ity raha toka ny fikarakarana ny fifidianana rehetra ho amin'ity taona ity no fanambina petraky ny lehiben'ny governemanta. Mbola sarotra ny fanangiana ny toe-karena malagasy raha nambarany avy eo anivon'ny CREM na ny Cercle de Réflexion des économistes à Madagascar antony mbola marefy ny fanjakana malagasy ankehitriny vokany tsy mbola mahatoky ny fanjakana ny vahoaka tsy mbola mahatoky ny fanjakana ihany koa ireo mpamatsy vola vohitra mirefy 4 hektara manodidina ny rovan'Ambomanga no maiomaly maraina tsy mbola fantatra hatreto izay niaviany izany afo izany dia ny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampalalama vao tamin'izao takariva izao mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.